Mitontongana ny sehatry ny taranja baolina lavalava amin'izao fotoana izao araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny club sy ny fileovana avy eto Analamanga androany. Ho azy ireo ny fivangongoan'ny fahefan olom-bitsy sy ny fisian'ny fangarahrana ao anatin'ny fitantanana no isan'ny antony mahatonga izany. Toy izao ny Fanadihadiana. Mitontongana ny tontolo ny taranja baolina lavalava eto Madagasikara ary profon'izany ny faharisin'ny ekipa nasionaly makido Madagasikara nandritra ny fifananana CAN 2014 izay nampiatranoan'i Madagasikara tamin'ny volana Jona sy Jolay teo. Ora solitena ny fileovana sy klob ato anatin'ny faritra Analamanga tonga nivory teto amin'ny Mangote andrefana Mojanahary androany. Ho azy ireo ny fivangongoan'ny fahefanan'ny olom-bitsy dia ireo mpitantanana federasiona baolina lavalava sy ny mpanazatra nasionaly ny baolina lavalava no mahatonga izany. Antony ara-drafitra voalohany indrindra raha mijerytsika any amin'ny rafitra ambonimbony dia misy fitantanana monopolise izany hoe fitantanana olo-tokana izany eo amin'ny administration zao dia misy chaque président izy secrétaire trésorier commissaire au compte olona ray zay antony ara-teknika anay olona ray ihany koa no sady fidy joueur no entraîneur no fitantanana an'ireo lafiny ara-teknika. Nampahafantaran'izy androany ihany koa voaterina ato ny fifananana top 14 izay efa miditra amin'ny andro fahatelo n'ity androany ity noho ny fisian'ny fikambanana vahiny anofa ny kianjan'ny maki andotam-penaka. Fampiasana ny kianja maki kianja maki io dia tsy fantatra mihitsy hoe izy mitantana azy ny any président savait sa ny any ambonimbony any. Le match efa mandeha zao ny top 14 dia efa misy fanarahana tamin'ireo fa hoe rehefa vita ny CAN dia hanomboka an'izay ny top 14 nanomboka kely rehefa ny top 14 dia tapaka sady satria elelelany dia nitapahany tao ambony tao fa hoe misy olona avy any an-drafo karazana ONG hanao match nefa top 14 efa tokony hanomboka eo amin'ny 3e journée zao tsika ka raha izao mitoy dia tsy ho vita le top 14 satria ho avy ndraiky io ny orana dia hihita ndraiky io le kianja problème kianja io zany dia zava-dehibe tokoa. Sosokevitra omben'ny ireto kloba sy fileovana atao anatin'ny faritra Analamanga ireto ny anatsarana ny fitantanana ny kianjan'ny maki amin'ny alalan'ny fametrahana komity mpitantanana izay isana ny fitantanana fidiram-bola miditra amin'ny fanofana azy. Ivondrona ny solitena federasiona ny ligy ny fileovana ny mpanao gazety ary ny ray aman-dreny moa izany komity izany raha ny sosokevitra izy ireo hatrany.